Ya, dia tonga soa eto amin'ny Acoustic Gasy indray mitohy ihany lesona fototra momba amin'ny piano ny lesona ianarana androany dia ny fanamboarana ny accord majeur. Hatreto aloha tokony efa mahay ny base ianao anarana note demi-ton, ton, intervalle, gamme majeur. Raha tsy mahay an'ireo ianao miverina mijery an'ireo vidéo ireo aloha zay ianao vao miverina makato amin'ity lesona ity. Tsara fa alohan'ny hanomboana dia aloha somary azavaina kely inona mahasamihafa ny note sy ny accord. Ny note dia feo anankiray tokana. Okay? Ity zao note. Okay? Ny accord dia fikambanana note farafaratsiny anankiroa. Ity zao note, ity zao note, ity zao accord. Ity koa zao accord satria note maromaro. Accord, accord. Ya, dia ny fomba fanamboarana ny accord majeur dia miankina amin'ilay note ao anatina gamme majeur. Dia ny formule dia ny 1 izay root moa fiantso anazy amin'ny teny anglisy. Dia ny 3 izay troisième intervalle na tierce. Dia ny 5e note na 5e intervalle na quinte. Reo, okay? 1, 3, 5. Raha ohatra zao tsika hanamboatra ny note C majeur dia ao anatin'ny gamme majeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia miverina 8 moa miverina ihany. Dia 1 dia reveo araka ny tenentsika teo 3 na 3e intervalle E dia reveo 5e intervalle G. Zay zany io zany C majeur, C, E, G. Ok? Dia raha ohatra andohaka exemple hafa indray G majeur 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Dia 1 dia reveo 3, ok? Dia reveo 5. Zay. Aka exemple farantsika amin'ny andao ampiasa touche mainty. B bémol. 1 aloha tourne ny gamme majeur 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Dia zany hoe raha namboatra ny B bémol majeur ianao 1, 3, 5. Ok? B bémol, D, F. Zay. Dia andramo zay amin'ny A majeur ohatra na D majeur. Ohatra hoe E bémol 1, 2, 3, 4, 5. Zay zao ny gamme majeur. Ajanoko amin'ny 5 ilay fa mazava ho azy fomba mitohy makany amin'ny 8. Fa ajantsika amin'ny 5 fa zay ny ilaina tsiny. Dia 1, 3, 5. E bémol, G, B bémol. Ya, dia zay ny fanamboarana accord majeur. 1, 3, 5. Eny aloha fa dia mazotoy.